Ho an'izay rehetra mahalala an'Andriamanitra sady voantso no masina, ho aminareo ry havana ny fahasoavany Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Aoka hiomana fa olon-kandalo. Aoka isika hiomana fa olon-kandalo. Ny mofinainantsika anio, Salamo 7:30, ny 14 hatramin'ny 19 dia mampianatra antsika manao hoe aoka isika hiomana fa olon-kandalo. Ity Salamo firana nosoratan'i Davida ity dia manasongadina ny maha olon-kandalo ny zanak'olombelona. Ambarany eto fa olona manapetra misy farany ihany, fohy ny androny ary tsinotsinona sy zava-poana toy ny aloka mandalo miserana fotsiny ihany ny zanak'olombelona. Raha ampitahaina amin'Andriamanitra dia tsy azo ampitahaina velively amin'ilay Andriamanitra mandrakizay ny zanak'olombelona. Eny, mety apahany kely monja amin'ny izay mety ho ratsan-tanan'Andriamanitra aza ny momba ny olombelona. Filazany azy eto moa dia hoe nataonao toy ny vodivona pelatanana ny androko. Zany hoe apahany amin'ny felatanan'Andriamanitra ny fiainan'ny zanak'olombelona iray manontolo. Zany anefa dia ambara fa tsy miankina amin'ny zanak'olombelona, tsy miankina amintsika ny halavana ny hafon'ny ny andro zanak'olombelona, satria tsy misy isika mahay mampitombo na mampihena ny andro iainany. Tsy miankina amin'ny fahalalany na ny fahaizany mampahalava azy. Ankehitriny efa misy olona mitady izay hampaharitra ny fahavelomana, saingy amin'ny soratra masina kosa dia tsy miankina amin'ny olombelona zany. Iza no manana ny fiainana maharitra kokoa, izay manao ny marina ve sa izay meloka? Mety ho lava ny androny marina mahita voky andro, sy mety andro lava mandrakizay torino azo noho ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Nefa mety ny mifanohatra amin'izay koa fa alain'Andriamanitra ny marina, alainy ny azy mba tsy hiosam-pahotana sy fahalotona amin'izao tontolo izao. Ary nisy fotoana koa na i Davida aza dia vaky vava tamin'izany mihitsy ny teny manao hoe saiky nibolasitra ny tongotro raha nahita ny fiadanany ratsy fanahy. Ambara arak'izany fa na ahoana ny azontsika amezana azy dia izao: olon-kandalo ny zanak'olombelona. Olon-kandalo tsy mahafantatra izay fetrany sy fatrany sy ny farany na ny androny ny zanak'olombelona. Ny hany azony atao sady tokony ataony rahateo dia ny miambina, ny miomana amin'io fotoana ananany io. Tsy miaina indroa eto ambonin'ny tany ny zanak'olombelona, fa indray mandeha ihany. Ka amin'ny fotoana ananan'io, io fahavelomana eto an-tany io ihany, izay tsy fantatra na fohy na lava, no fotoana azony iomanana ny amin'ny mandrakizay. Tsy manana fotoana faharoa azo iomanana izy,
fa dia ny ankehitriny. Ary zany koa ny antsoina antsika kristianina tsiraray avy dia ny mbola miaina aoka iomana isika, iomana ny amin'ny mandrakizay fa olon-kandalo isika. Tsy ho fantatsika na ho ampitso na rafaka ampitso na rehefa avy eo na ho lava fa aoka iomana isika. Nisy fotoana Davida miteny any amin'ny Salamo 70, ny 112, milaza izy fa mampianara anay hanisany andronay, hahazahoanay fohendry. Kanefa tsy midika zany fa ahalala ny andro elany ety ambony tany izy. Ny amin'izay istomana antsika zanak'olombelona rehetra, na iza izay olona miaina, olon-kandalo, dia izao aza manjeny andro lava. Araroty ny fahavelomanao indray mandeha ety ambony tany, aza variana sy sondriana amin'ny rehaka izao tontolo izao fa ambara soratra masina fa mandalo izao fiainana izao sy ny filany, fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Aza variana isika ndrao anao tahaka n'ilay lehilahy mpanan-karena anankiray ka niteny tamin'ny fanahany hoe miary harena sy fananana be ianao. Efa manana harena betsaka ianao zao ka dia nanao tamin'ny fanahany izy manao hoe mihinana, mifikisa, mifalia. Kanefa ambaran'ny tompony fa lazaiko aminao ry adala fa anio alina no alaina aminao ny fananao, no arianao ho aniza mo ny fanananao. Zany tokoa ny zavatra mety hitantsika amin'ny fiainana andavanandro. Mandany ny herintsika rehetritsika manomana zavatra fa ara-nofo, ara-bata na ara-materialy, fa adinontsika matetika ny ara-panahintsika sy ny ho avy ary mandrakizay. Manomana tokoa isika ny fisotrondronono, manomana ny kesy knapsa, manomana ho an'ny mpitandrina misy ny antsoina hoe fitafy, izay tsy maintsy alohan'ny fiangonana isam-bolana. Fa mova efa nanomana ny mandrakizay. Aoka iomana isika fa olon-kandalo. Zao no fotoana mety, zao no andro farany, zao no fotoana fiomanana, ko aza manao ampitso lava. Miomana ary ny amin'ny mandrakizay ianao. Atolory an' Jesosy ny fonao, omeo azy ny fiainanao, manapa-hevitra, anjaka ao anatin'ny fonao izy. Eny Jesosy izay ekenao ankehitriny no ampiatrano anao rahatrizay. Jesosy izay anoloranao ny fiainanao androany dia efa nanolotra ny azo ho anao ary mbola vonona handray anao ny amin'ny rahatrizay. Eo n'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Raha eo misaotra anao zahay, afaka manapa-kevitra amin'ity andro anio ity, anomana ny fonay, ny sainay, ny fanahinay, ny hoavinay ho anao Andriamanitra. Raiso Tompo ny fanoloran-tenanay, raiso izay momba anay rehetra, fa eo aminao ny mahatsara anay. Misaotra anao manokana izay ny amin'ity herinandro vaovao menao anay ity, ahafahanay mametraka eo am-pelantananao ny fiainanay, ny herinandronay, ny asanay, ny fanomponay, ny fianaranay, ny fiainan'ny ankonanay. Vavaka izay Tompo ho an'ireo izay mitsarapaka mitady izay hohanina, ireo izay tafiditra tafalatsaka ao anatin'ny kere amin'izao ora sy fotoana izao. Ianao Jesosy no ampiasa ny fombanao, anolotra sakafo sahaza ho azy ireny,
amalo no vavakay anome sakafo sahaza isan'andro. Entinay ambavaka eo anatrehanao reo organisma maro samihafa izay mikarakara mandray an-tanana, manome fanampiana sy manao asa soa an'ireny sokajon'olona samihafa ireny. Ianao Jesosy no ampahomby ny tetik'asan'izy ireny. Dia ataonay sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy tompo ny fiainanay izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.